Nandrify amin'izay andro ny vehivavy izay ihany dia nroso tamin'ny hetsika isaky ny commune isaky ny distrika ihany koa ny mpikambana eo anivon'ny antoko maitso asin'i Madagasikara isan'ny nikarakara hetsika goavana ary izy ireo tamin'ny alalan'ny hira gasy. Ravakarandriamanalina sy Mamra Samuel no mamintina anao. Ny hira gasy kolotsaina izay isan'ny mampiavaka ny kolotsaina eto afovoan-tany indrindra fa ny eto Imerina. Kolotsaina izay andalam-pahaverezana satria maro amin'ireo tanora tsy mahalala akory ity kolotsaina ity araka nambaran'ireo mpandalo na ara-tantara. Raha tamin'ny andro fahampanjaka dia natao fomba iray entina manabe sy mananatra ny hira gasy. Ankehitriny kosa dia lasa zary fialamboly sisa ny hira gasy. Mandritra ny fampisehoana iray ao anatin'ny hira gasy moa dia misy ny fananarana metefa amin'ireo sokajin'olona rehetra manatrika izany. Ny bebe toy ny hira gasy dia ny fananarana ny fiarahamonina indrindra fa ny firaisan-kina izay napetraka ireo razana teo aloha. Mampiseho ohatra hoe fitafiana fotsiny izao dia efa maseho hoe mameho malagasy. Ohatra hoe fomba fiteny fantsianan'ny olona misy anatra be da be na ho an'ny tanora na ho an'ny lehibe. Anatra izany ny hira gasy. Izay no tena fahatarana mananatra be izany izy. Mba hameloma maso indray ny hira gasy dia nisy omaly teto amin'ny kianjan'ny Soavina. Ny fampisehoana hira gasy no karakarainy antoko maitso ao anatin'ny distrika Atsimondrano. Nentina nanamarina ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy ny hetsika ary nampitana afatra momba ny fanajana ny zon'ny vehivavy, ny miralenta ary ny fiarovana ny tontolo iainana izay isan'ny foto-kevitra hijaroan'ny antoko maitso izany. Ny antso amin'ny siny fitoniana ny mpandrindra ny faritra Nalamanga eo anivon'ity antoko ity raha nitondra ny teny Front National Ramatoa Sara George Rabearso. Efa mizotra ihany koa ny maitso dia efa miantso an'izany hoe fifidianana ka ao anatin'ny fitadiavantsika ny izay lalana ho any amin'ny fifidianana izay dia tsy tokony mba hanao antsoa zany tsy tokony mba amorona korotana na hitady olana hafa intsony isika ary miantso an'iray atao hoe grand gique mba handraina andraikitra koa tandrify azy mba hizorantsika ho any amin'izany fifidianana sy ny fivoahana amin'ny krizy izany. Ireo ambaratonga rehetra teo anivon'ny antoko maitso niainga teny amin'ny commune na distrika ary ny faritra dia samy nanatanteraka hetsika avokoa nentina nanamarina ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy omaly.